faly miarabantsika tsararay avy manaraka ny MCTV indray mpanomponao pasorasoka zafy mandrato manona fiadanany tompo amintsika tsararay avy mbola fandarana herin'ny finoana foana ny rahantsika isaky ny fotoana ohatr'izao zavatra mba partage mba zakako aminao androany indray dia ilay teny nataon'i Jesosy tamin'ny Jairo ilay mpanapaka ny sinagoga marika toko 5 tonga teo amin'ny Jesosy Jairo miankina amin'ny fiangonana izay antsointsika anazy dia taraina tamin'i Jesosy izy hoe tena andao re ho any amiko fa tena maty ny zanako, tena marary mafy ny zanako fa maty ny zanako. Dia any amin'ny 5:10 dia nisy olona tonga amin'izay avy any amin'ilay mpanapaka ny tonga tany amin'ny Jairo hoe aza manahigana ny tompontsony fa ny zanako nefa maty ny zanako, aza manelingela azy tsony. Dia ohatrany azoko an-tsaina eto Jairo tena mitobotoboka be fony matahotra hoe maty tokoa ve ny zanako. Dia ozy Jesosy matsy anazy haintsika loatra marika toko 5:10 aza matahotra mino fotsiny ihany, aza matahotra mino fotsiny ihany. Ny lesona mba tsoahako sady famizakako aminao anatin'ilay tantarany Jairo sy ilay zavatra nytenenin'i Jesosy tamin'ny Jairo dia izao: rehefa misy zavatra mitranga amin'ny fiainantsika dia matahotra tsika, miorooro tsika, tena hoe miorooro tsika ary lasa tsy mahavita nininina intsony tsika, tena tsy mahavita nininina intsony tsika. Dia ny zavatra tenenin'i Jesosy dia izao: aza matahotra mino fotsiny ihany. Ny tenenin'i Jesosy tsy hoe aza matahotra fotsiny, sarotra be ny zany aza matako mampatahotra ny zavatra mitrangako, aona koa ny hoe aza matahotra tsotr'izao fotsiny. Fa ny tena fanalahidiny io teny io tsy hoe aza matahotra, fa le nanohizan'i Jesosy aminazy hoe mino fotsiny ihany. Rehefa tena manam-pinoantsika ny finoana ananantsika dia tonga ny tahotra ao anatintsika hiala. Raha ohatra ka hoentiko lavidavitra kokoa ary izy dia izao: ninona zavatra nandalovantsika, ninona zavatra iainantsika atreo amin'ny finoana, atreo amin'ny finoana. Ny mirakla voalohany zao foana teneniko amin'ny olona averiko foana amintsika tsararay avy hoe ny mirakla voalohany dia tsika mahazaka problème. Ny mirakla voalohany dia tsika mahazaka olana, tsika tsy matahotra ao anatin'ny olana, tsika tsy mipararetra ao anatin'ny olana, tsika tsy... Baiboly dia mampianatra manokana hoe ny devoly dia manangoly, fanangolen'ny devoly hoe izy any amin'ny Efesiana toko 1. Dikany hoe fanangolenana ianao ve nisy fotoana ngolo ny tongotrao? Dia mipetraka amina seza reny ianao dia efa hitsanganao dia ngolo dia ohatrany tsy hazakanao tongotrao. Zany hoe famarinana raha vao matahotra tsika, raha vao tonga ilay tahotra ao fiainantsika dia ohatrany ngolo tsika, tsy mahavita ninina, tsy haintsika tsony izay atao. Ary na izay atao ary na manao zavatra tsika dia lasa manao zavatra fahatany, lasa maniba zavatra. Mandray vera ianao dia voadonanao ilay vera dia menjena amin'ny tany, miresaka amin'olona ianao ao anatin'ny tahotra dia lasa miaotraotra ianao, tsy tompony tenanao tsony ianao. Fa ny finoana ananantsika dia tsotra be hoe Jesosy tonga mba ananantsika fiainana sady fiainana be dia be, manoatra noho ny mpandresitsika amin'ilay tiatsika. Dia dikan'izay ninona zavatra mandalo eo haintsika loatra, ny zavatra rehetra dia miara-miasa ahasoa. Amin'izao vaninandro zao zany tsy fotoana ny tahotra izao, tsy fotoana ny orooro izao, fa fotoana inoantsika an'Andriamanitra. Ny zavatra mitranga foana, fa ny finoanao an'Andriamanitra no aoka hanampy anao hiatrika an'io zavatra io, hanampy anao ihany koa tsy hatahotra ao anatin'io zavatra io. Fa ho hitanao eo anie raha vao mino an'Andriamanitra ianao ninona zavatra andalovanao dia tsy maintsy ho tsara fiafarana. Fa averiko aina tsy hoe aza matahotra fotsiny, tsotra be miteny aza matahotra, tsotra be miteny hoe aza mitomany, tsotra be miteny hoe tsy maninona ki io tsy maninona se io tsotra be miteny an'izany. Fa le fanalahidy atonga lezy tranga dia anankiray: mino an'Andriamanitra, fa Andriamanitra tsy hanao zavatra napotika anao izany. Mino an'Andriamanitra fa n'Andriamanitra tsy hanao zavatra andravanao izany. Ny ao amin'ny dikateny ombonana eto Madagasikara dia hoe zavatra rehetrarehetra dia miara-miasa ahasoa izay tian'Andriamanitra. Dia izy hoe Andriamanitra dia miasa manao zavatra rehetra mba ahasoa araka ny planiny. Dia samy mino hoe matoa ny zavatra rehetrarehetra velan'Andriamanitra hitranga dia misy planina ndray eo. Fa arakitsika raha io mankasitraka anao izay amin'ny fifampizarana androany, fifampizarana mety ho vaovao amin'ny hafa tokoa, fa fahamarinana hoe
zavatra rehetra tokoa ny mihetsika fa tsy hoe efa mihetsika ireo dia resy zay fa ny Andriamanitra hoe miazona anay dia manampy anay manosika anay dia tompo mivavaka manokana mba ny tsiraray avy na ao anaty ady izy na ao anaty olana izy anana finoana ny tsiraray avy ananganana ny fiainanay manontolo hotahinana ny tsiraray avy amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo amen. Mpanomponao pasitera Joseph Mandato ny fampaherina no partage niaraka taminao androany tahiny tompotompo dia lelo matompoka